na dia nisy aza ny fampiatona ny ben'ny tanàna Lasora noho ny olana teo amin'ny resaka fanojikotonana vola dia mangataka kosa ireo mponina noho ny amerenana ny tany izay nampanantenay ny ben'ny tanàna tamina vahiny mba hiverenana izany amin'ireo mponina. Teo jerentsika ary ny fanetetena. Totosa ny fangatahany poneny Lasora ny amin'ny anesorana ny ben'ny tanàna Lasora amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Rajaivina dia namaritra tany izay misy ny famonoanomby amin'izao tamina teratany vahiny ny ben'ny tanàna saingy nisy resaka kolikoly ny tao ambadika izany resaka izany ka nahatonga ny mponina sy ny mpampiasa ny famonoanomby nitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna. Ankehitriny moa dia nahato ny ben'ny tanàna saingy mangataka kosa ny amerenana ny tany amin'ny mpampiasa izany ny mponina araka ny fanazavan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fikambanana mpiaron'ny zon'olombelona. Efa tamin'ny herinandro ambony sy ny fotoana rehetra iny efa voantsy teny Bianco avokoa na izay teto anivon'ny Afary Malagasy na ireo mpanolontsaina 7 amin'ny 7 ao amin'ny commune Lasora na ny mpiasan'ny abattoir rehetra ary misy zay efa tokony hiakatra tsy eo amin'ny saint pénal zay eto zay dia manamafy tsy dia ben'ny tanàna rery no entiny eo amin'ny saint pénal fa mba hoentiny eo koa le sinoa satria na mamena amin'ny mandray dia mitovy eo anatrehan'ny kolikoly mitovy foana zany ireo ka zay zany dia mametraka zay rehetrarehetra zay hoe kosa tsy dia ben'ny tanàna rery no entiny eo fa mba hoeto eo koa sinoa dia alefasy hoe inona zavatra ho atao satria ifahamezana tombon-dahan'ny vahiny foana ane ny olana tiana foana le mpandraraha malagasy 1 milliard 250 millions sinoa 750 millions dia ahoana zany ny eritreretantsika zany hoe zavatra andao tonga dia za miteny androany manome devis fa za tsy samy garantie zany fa misy samy vidy 3 milliards miakatra io tany io dia andao atao amin'ny appel d'offre dia andao zay mahazo zay vidiny ambondrina dia lasa miroborobo le commune fa tsy hoe mena 750 millions tsokosoko io zany tena marina foany aloha ka raha tsy maintsy amidy io na tsy maintsy atao io rehefa tsy anaovana fotodrafitrasa alefasy ny tolo-bidy dia meo azy ambondrindro fa za mahita olona ividy 3 milliards zao dia zao tena tsy manana olana amin'izany ny olona satria tamin'ny premier plan bord de la route dia ahoana moa nomena 750 millions zany zavatra zany eny maso reny ka tsy ny fampiatona fotsiny zany zava-dehibe fa hoe aleo mba ampiarina ny lalàny tantandalàntsika dia andao dia zay moa nandefa taratasy io ministre ny fitsarana fa ny olona rehetra dia mananjo ijoro vavolombelona sy enjika ny kolikoly dia andao mba enjehana mihitsy zay tena ijoro hatramin'ny farany amin'ny resaka akaditra tompo sy Lasora io mairana Lasora io. Hiakatra tsy ho elana nivon'ny fitsarana ny raharaha ary isan'ny angatahan'ireo mponina ihany koa ny mba hanatrehan'ireo vahiny izay nividin'ny tany tsy amin'ny famonoanomby izany raharaha izany mba hisiany mankarahara tanteraka mikasika ity raharaha ity.